Falmiraba tsitsariraryavako malala traty izao sabotsy fasivy ny volana me zao ary dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika ny antokatrano any ny jaona toko 410 jaona toko 410 ny andiny fa 520 ka hatramin'ny fa 420 no mofinainantsika ny riavako jaona toko 420 ny andiny fa 520 ka hatramin'ny andiny fa 420 amin'ny anaran'i Jesoa. Ho Jesoa, raha ty ahy ianareo dia hitandrina ny didiko ary izaho angataka amin'iray aria ny mehan'ireo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo. Tsy hamelanareo kamboty hakaty aminareo vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao fa ianareo no hahita satria velona dia velona koa ianareo. Amin'izany androany dia fantatrareo fa izaho amin'iraiko ary ianareo atoanko ary izaho aminareo izay manana ny didika mitandriny rany dia izy no tia ary izay tia no tiany ny raiko ary izaho tia azy ka iseho aminy. Ho Jodasy tsy Iskariota io tamin'ny tompoko nahoana no aminay ihany no teny no isehonao fa tsy amin'izao tontolo izao koa. Jesoa namarika anao tamin'ny raha misy tia ahy dia tandrina ny teniko izy ary ny raiko ho tia azy araka ho aminy izay ka honina ho aminy. Izay tsy tia dia tsy mitandrina ny teniko ary ny teny izay renareo dia tsy hafa amin'ny raha izay naniraka. Izany teny izany dia efa nolazaiko taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo fa ny mpananatra dia ny fanamasina izay raha iray aminarako izy no hampianatra ireo ny zavatra rehetra izay hampatsiara sy hampatsiaranareo ny zavatra izay etra nolazaiko taminareo. Ray masina manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Lava dia lava ry havana ny fampianarana momba ny fanahy masina taranjaray mantolo mihitsy ary ataontsika hoe lalina dia lalina mihitsy ara ny fampianarana momba ny fanahy masina. Tsy dia tena afaka mivalapatra an'izany loatra tsika noho amin'izao fotoana vaofetra dia mofinainy ty riavako na fotoana mofinainy rehetra mihitsy azy dia manapetra. Indrindra na dia tokony resahana azy zany satria izao taonjato eny antsika izao dia saika taonjato ny fanahy masina ny saika matetika resahana amin'ny teolojia dia ny fanahy masina tsy ataontsika hoe amin'ireo persona telo izay mandrafitra ny trinité Andriamanitra Ray, Andriamanitra Zanaka, Andriamanitra Fanahy dia izay miteraka adihevitra betsaka indrindra amin'ny lafin'ny fampianarana dia momba ny fanahy masina. Momba n'Andriamanitra tsy dia mampizaraka loatra. Momba n' Jesosy Kristy Tompo eo ihany mety ho fijerona telo lehibe fa momba ny fanahy masina dia tena miparitaka be mihitsy ny fomba fijerin'ireo ataontsika hoe fampianarana isan-karazany. Ka hotsika manao hoe amin'ity jaona toko 420 ity dia misy toetra roa izay entina mampahery anao amin'izany fanahy masina izany. Ny andiny fa 520 ka hatramin'ny fa 720 ary ny andiny fa 520 sy ny fa 420. Ny fanahy masina ho Jesoa dia tsy afa-tsy akory fa fanaham-pananatra ary io fanaham-pananatra io dia fanahy izay mitoetra ao anatin'ny mbino. Tsy fanahy izay eny amin'izao tontolo izao izy io, tsy fanahy mandehandeha eny amin'izao tontolo izao fa fanahy mitoetra ao anatin'ny mbino. Ary rehefa mitoetra ao anatin'ny mbino izy dia tsy fantatra izao tontolo izao. Fanahy tsy fantatra izao tontolo izao ary tsy azon'izao tontolo izao raisina. Zany hoe ilay izao tontolo izao resahana eto dia ilay izao tontolo izao ilay tsy ilay izao tontolo izao ara-jeografia loatra fa ilay izao tontolo izao zany hoe lay tontolo na lay tsy mandray an'i Jesoa, le fiainana ivelan'i Jesoa, mety olona io, mety zavatra io, mety rafitra io, mety ho fiarahamonina io, lay hoe izao tontolo izao eto. Fa raha miteny kosa hoe ilay mpino dia ao anatin'ny mpino zany ny fanahy masina. Ary efa ao anatin'ny mpino ny fanahy masina io fanampananatra no ilazana azy, fahamarinana no ilazana azy ary tsy hain'izao tontolo izao no mandray azy. Tsy manana toerana handraisana azy izao tontolo izao. Tsy mety amin'izao tontolo izao izy. Ary dia tokony fantatsika rehefa malala fa isika mpino dia teporo ny fanahin'Andriamanitra
ary mitoetra to anatytsika ny fanan'andriamanitra. Fanomezana izy io ry havako, tsy hoe ny fiezahana no ananana azy, fa noho ny fahasoavana. Tsy misy olona na iray ara mendrika mandray an'izany fanamasina izany, fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra no ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo no mahatonga ny fanamasina io monina ataontsika. Ny fanamasina zany tsy karama ry havako, hoe satria za Andriamanitra nanao tsara, satria Andriamanitra nanao mety, satria Andriamanitra zao, satria raha anina ohatr'izao dia tsy mahazo ny fanamasina izy. Za kosa Andriamanitra, satria za hitanao fa tsara, za nahavitan'izao, za tahak'izao, tokony ho atao amiko ianao. Tsy zany ry havako malala. Ny fanamasina tsy tampikarama ampino akory, fa ny fanamasina dia izao fanomezan'Andriamanitra, vokatry ny finoana an' Jesosy, vokatry ny fandraisantsika an' Jesosy tamin'ny batisa, tamin'ny fanasana ny tonga, tamin'ny mivavaka, tamin'ny famelan-keloka izay nyraisina, tamin'ny fibebahana, dia mitoetra ato anatintsika ny fanan'Andriamanitra. Dia aza manaiky kiviana ry havako malala ndraindray ampitaona hoe ianao tsy manana fanamasina. Tena manana fanamasina ry havako malala, raha tsy olona ny lavina hoe nilazan'ny apôstôly Paoly. Ianao nefa tsy olona ny lavina hoe ny apôstôly Paoly, dia manana fanamasina ianao. Ny mpino ry havako malala dia manana fanamasina, ary tsisy olona afaka mitsara anao na ray azy ho tsy manana fanamasina. Andriamanitra ihany ny mahalala, an'Andriamanitra ihany ny fahafantarana an'izany, fa tsisy olona afaka mitsara ary manana marika maridrefy hamantarana hoe ry olona ry tsy manana. Ry havako malala, tsy zava-dehibe koa ny fametrahanao zany fanontaniana zany, raha tsy amin'ny fanomezam-pahasoavana manokana angano men'ny tompo. Misy olona menana zany fanomezam-pahasoavana manokana hamantatra azy zany, fa raha amin'ny akapobentsika ry havako malala dia ny zava-dehibe dia ny fahafantaranao fa tipony ny fanamasina ianao. Ary inona ny toy ny fanamasina ao anatinao jaoniny eo dia izao mananatra izy, mitaiza izy. Izao tontolo izao tsy handray ny fananarana ny fanamasina, zay mahatonga an'izao tontolo izao hafa mihitsy ny lalany, satria tsisy fanampananatra ao aminy, tsisy fanampitaiza izy. Zavatra hafa no mibaiko azy, fa ianao kosa manana fanampananatra, mibitsibitsika ao anatinao ao, mitaizanao, manefenao, manolokolo anao, mampahafantatra anao ny tokony atao. Tsy feo amin'ny fieritreretana, fefeo amin'ny fieritreretana izy rehefa malala, fa fanahy mitoetra ao anaty, ka mety miasa amin'ny feo amin'ny fieritreretana. Fa ny faharoa rehefa malala dia ity, Jaona manao hoe ny fanamasina dia fanahy mpampianatra ary mampatsiaro antsika ny zavatra nilazain'i Jesosy. Ny fanamasina dia izao ry havako malala, tsy mamorona zavatra vaovao akory izy rehefa ao anatintsika. Fanamasina tsy mamorona fampianarana vaovao, fa ny fanamasina mampatsiaro antsika ny zavatra efa nilazain'ny tompo. Zany hoe ny fanamasina dia tsy mampiataka antsika amin'ny soratra masina, satria ny soratra masina dia milaza ny momba an'i Jesosy, milaza momba an'Andriamanitra. Noho izany dia ny fanamasina mamerina anao azy ao anatin'ny soratra masina io. Ny fampianaran'ny fanamasina tsy tokony hifanohitra amin'izay efa nampianarin'i Jesosy. Ny fanamasina tsy mampianaranao zavatra mifanohitra amin'izay efa nampianarin'ny tenin'Andriamanitra anao na ny soratra masina anao. Ny fanamasina dia mamerina anao, mampatsiaro anao ny didin'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny hoe raha ohatra ka misy manao hoe tsy ilaina intsony ny didy folo, tsy ilaina ny vavaka nampianarin'ny tompo, tsy ilaina ny nefa mitonona ho kristiana ry havaka dia hafahafa be. Fa ny fanamasina tsy mampisaraka anao mihitsy amin'ny soratra masina. Ny fanamasina tsy mampisaraka anao amin'ny fampianarana izay efa nampianarin'i Jesosy anao, fa mampatsiaro anao an'izany izy. Rehefa malala totam-pamananana mampahiry anao ary, fa manana fanamasina isika. Ary io fanamasina ao anatintsika io dia fanahy mitarika antsika ao anatintsika izy. Tsy any ivelan'ny tenantsika izy ka hoe aiza nahitako azy, ny aiza nahitana azy, hita izy sa tsy hita, tsy izay ry havako malala. Tsy any ivelan'ny tenantsika ka hokarohintsika izy hoe ary indray hono izy, aiza indray hono misy azy, ary indray hono dia mandeha mirohotra makany. Tsy izay ny fanamasina ry havako malala. Fanamasina tsy fanatadiavintsika, fa ny fanamasina fanahy nitady antsika ka efa hitantsika dia ato anatintsika izy. Ny olana dia izao ry havako malala, itsika tsy mety miaino ny fanamasina. Zava-dehibe zany tsy
ny fitadiavana ny fanamasina fa ny zava-dehibe ny faneketsika iaino ny fananarany fanamasina sy ny fitariany fanamasina. Ny zava-dehibe dia ny faneketsika anaraka izay baitry ny fanamasina. Ny zava-dehibe tsy ny fikaroantsika ny fanamasina, tsy zany ny afaka malala. Misy fanahy be dehibe ty amin'izao tontolo zao, hoy ny filazan'ny Paoly azy, dia izao toetra hoy Jaona, dia izao toetra ny fanahy. Ka mitandrina tsika ny afaka malala fa andreo dia mitady fanahy hafa sanatrian'izany, fa ny fanahy masina izay efa nomeny anao dia ao anatinao, eno izy, ankatoavy izy, ary manana firesahana amin'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra fanahy masina ny hitahaka anao ry afaka malala, hanome anao fahendrena, fahazavan-tsaina, tadidio tsara fa zanak'Andriamanitra ianao dia ny fanan'Andriamanitra ao anatinao. Vavakitsika, tompo misaotra anao zahay fa ny fanahinao dia fanahy mpampianatra, ary tsy fanahin'izao tontolo zao, tsy fantatra izao tontolo zao zany, ary dia izay kosa nomenao azy, nitaizana izy, mampatsiaro anay ny teninao, mampatsiaro anay ny fitiavanao, mampatsiaro anay ny finoananao, ary na dia ty anatin'ny fivahiniana ety an-tany sarotra azy zay dia tsaronay ny fitariany fanahinao. Dia mampahirizanay tompo hitoetra mandrakariva ny bitsika amin'ny fanahinao masina, mampahirizanay aheno ny fanahinao masina sy hanaraka ny sitrapony, dia ataovy manapaka eo aminay Jesosy ny fanahinao sy ny fitiavanao, dia tahiny asanay, ny fikasanay, ny firenenay, ny fiangonanao izao tontolo zao, dia tario amin'ny fanahinao masina amindreo fotompo zahay ny aminao Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.